eo ami'resaka asan'ny jiolahy indray ny fampitifitra tamin'ny jiolahy ny zandary sy ny fokon'olona ny alarobia lasa teo iny tany amin'ny komina Behomby distrika ny Toliara faharoa iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana hita isan'andro tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fampitifirana teo amin'ny dahalo sy ny zandary no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto vaovao ampalahelo nody mandry ny alarobia lasa teo ny mpanakanto mpanao hosodoko raraho tsy misy tsy mahalala azy raha mbola amponina 67 hektara antao madinika izay toerana nahitany maro azy tamin'ny alalan'ny fametrahana ireo sarina mpanao politika maro sy ireo sarina mpitondra izay nifandimby tao Madagasikara tao zava-dehibe nanamarika ny fiainany ny nahazony ireo zazakambana telo izay navoaka ny an-gazety ny taona 2000 nahalinany maro ny fomba namelomany ireo zaza maro ka matetika dia tongavany ireo mpanao gazety izy mivady tamin'izay raraho dia teraka tany ambositra ny 1 oktobra 1970 nahavita raha miaramila kilasy 7 tsipika 2 ary niasa tao amin'ny CCR RM2 tao Besorotra Fianaratsoa nafindra tao ranomafana ny taona 770 mba hanampy ny rezep tamin'ny fotoanan'izany anisan'ny mpanakanto goavana raraho satria mpanao sary hosodoko no tena namantaran'olona azy na tany ambositra na tao Antananarivo renivohitra sady kanto ny voiziny ny sary hosodoko no namelomany ny vadiny sy ireo zanany 12 mianadahy nanomboka ny taona 2017 raha niala tany ambositra hitady ravinahitra tao Antananarivo izy ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny havana manjakaiza izao enganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony fandaniam-bola tany amin'ny fifidianana mihoatra ny 70 miliara ariary ny teti-bola izay nampiasain'ny kandida tamin'ireo fifidianana telo farany izay nifanesy tsy fantatra mazava ny loharanom-bola ny avian'ireo vola ireo raha nivokatra notombanana momba ny teti-bola ampiasain'ny kandida izay navoaka ny Transparency International Initiative Madagascar fifidianana filoham-pirenena 2024 mahery ny 570 miliara ariary ny fitambarany vola lanin'ireo kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 ny kandida TGV no nandany vola be indrindra tamin'ireo izay mitentina 720 miliara ariary laharana faharoa kosa ny kandida siteny Randrianasolony Aiko mitentina 2.7 miliara ariary ny laniny tamin'izany eo amin'ny fahatelo indray ny kandida Cedrison Daniel izay nandany 5.7 tapitrisa ariary ho an'ny vondron'ny kandida indray dia ny 2.7 ny teti-bola no lany tamin'ny hetsika teny an-kianja raha toaka 8.7 ny teti-bola no natokana tamin'ny fitaovana ara-tserasera ny fifidianana solombavam-bahoaka 2024 indray mahery ny 10 miliara ariary ny teti-bola tamin'ny fandaniana ny kandida izay nanaovana fanadihadina mahatratra hatramin'ny 1 miliara ariary ny teti-bola farany ambony indrindra lany ny kandida iray raha toaka 10.7 ariary ny farany ambany indrindra tamin'izy ireo nandritra izay fampilezan-kevitra izay mitentina 3.7 tapitrisa ariary ny vola lany ny kandida ny Irmara raha toaka 7.7 tapitrisa ariary no lany ny antoko politika hafa ary 7.4 tapitrisa ariary ho an'ny kandida tsy miankina ny fahatelo ny fifidianana ben'ny tanàna 1 miliara ariary mahery ny teti-bolan'ireo kandida izay nanaovana fanadihadiana 8 tapitrisa ariary ny teti-bola kely indrindra ho an'ny kandida tsy miankina iray tao amin'ny komina Toamasina ary
raiky amin'ny sivifolo amby zato tapitrisa ariary miteti-bola betsaka indrindra lanin'ny candidat Irmara raha tao Antananarivo renivohitra araky ny voalazany Transparency International Initiative Madagascar hatrany. Midika izany fa maromaro ihany ny vola lany ao anatin'ny ireny fanomanana fifidianana ireny. Ka ho anareo zay mieritreritra ny hirotsako fidiana amin'ny manaraka dia efa miomana tongotra mantanana eo amin'izay lafiny arabola izay fa tsy mora ny teolany izay fa mila mampiasa vola betsaka raha toa ka teolany amin'izao fotoana izao satria izay zavatra rehetra atao dia mila vola avokoa ka izay manambola ihany no manjaka amin'izao ankehitriny izao. Andao amin'izay ho resantsika ny resaka asanjiolahy izay tena mahamay any Atsimon'ny Nosy any amin'izao ankehitriny izao. Tsy voandroany isika no nandre fa tena mahamay ny faritra Atsimon'ny Nosy iny ny eo amin'ny resaka izay asanjiolahy sy ny fanafiana amin'ny tampiadinina etsiroa izay. Ary tsy voasambany ihany koa isika no nandre fa matetika misy foana ny fifampitifirana ny eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo jiolahy izay mangalatromby sy ny manao fanafiana amin'ny tampiadinina etsiroa izay any amin'iny faritra Atsimon'ny Nosy iny. Ary efa tsy matahotra ny mpitandro ny filaminana mihitsy aza ireo izay mpanao ratsy izay satria tena sahan'izy ireo mihitsy ny mifanandrina amin'ireo mpitandro ny filaminana izay miezaka mampandry fahalemana any Atsimon'ny Nosy any efatra amin'ny ela mandraky tiny androany. Nahitana trangana fampitifirana izay ny teo amin'ny dahalo sy ny zandary ary ny fokon'olona ny alarobia lasa teo iny tany amin'ny komina Behomby distrikany Toliara faharoa. Vokany tovolahy iray izay 20 taona maty tao anatin'izay fampitifirana izay. 3 hafa avy any amin'ny fokon'olona naratra mafy. Dahalo iray tamin'ireo fanafiana izay nifanarana tamin'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona ireo no voalaza fa maty tao anatin'izay fampitifirana nisy teo amin'ny dahalo sy ny fokon'olona ary ny zandary izay. Tena mafy izay resaka tsy fandriampahalemana any Atsimon'ny Nosy izay. Ary mahatsiaro miaina ao anatin'ny fahasahiranana sy tebotebolava ny mponina any an-toerana any amin'izao fotoana izao satria na eo amin'ny resaka fiariana aza efa manano sarotra noho ny afitsoka an'izay asanjiolahy izay kely voangonao dia atahorana mafy so dia robain'olona ao anatin'ny indray mpimaso. Tsy vitany mandroba fananana ireo jiolahy amin'izay asaratsin'izy ireo izay fa mamono mahafaty mihitsy aza satria matetika isika no mandrefa misy foana ireo izay maty no tafian'ny jiolahy, misy foana ireo izay maty no tifirin'ny jiolahy etsiroa izay amin'izay afitsoko ny asa ratsy ataon'ireo olon-dratsy. Ary na dia efa miezaka manao entso-zavatra aza ny mpitandro filaminana mba hamongotra azy ireny hatramin'ny fakany dia hita fa mbola manano sarotra ihany ny hamongorana an'izany asanjiolahy izany hatramin'ny fakany indrindra fa iny Atsimotsimon'ny Nosy iny amin'izao fotoana izao. Izay no mazaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.